Miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana meteo amin'izao fotoana izao, asaina mpanajana ary ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ny fiantraikan'ny rivo-doza hafa no mamaritra ny toetry ny andro saika manerana ny Madagascar. Araka izany ary dia toy izao ny mety toetry ny andro raha ho an'ny rahampitso. Ny maraina dia ifandimby-ndrahona sy masoandro ny aty amin'ny faritany Toliara aty. Andrahoana ny andro ary mety ho arahan'orana ny eto amin'ny afovoantany mipakatra tia atsimo atsinanana aty. Sisan'izay dia azo oram-baratra. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona araikotrika ny aty atsimo andrefana sy anosy ary androy. Ho avy kosa ny orana ny aty amin'ny tendrony avaratra, savany eto afovoantany ary aty atsimo atsinanana aty. Sisan'izay dia anoram-baratra. Raha ny vinan'ny maripana dia 20 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika aty avakinankaratra ary ny ambony indrindra kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 9 degré Celsius hitantsika aty Toliara aty. Ny eto afovoantany moa izany dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré Celsius. Na mikasa ivoaka ivelan'ireto nosy vitsivitsy reto ianao dia toy izao ny mety ho toetry ny andro. Andrahoana ny andro any Paris, ifandimby-ndrahona sy masoandro any Milan, Johannesburg, Nairobi, Bangkok ary Seychelles. Azo orana tandrifin-drahona araikotrika kosa ny any Maurice, Comores ary La Réunion. Hoandra-pitsy ary ny masoandrotsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 20 minitra, raha toka iletika amin'ny 1 ora mahery 17 minitra. Izay ary no azonao rosanao tamin'ity alina ity, manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.